Falameraba-tsika tsy rerindray tsy dia latsinainy maraina fahenina volana jolay ity misotrahan'Andriamanitra isika fa mbola meny fahafahana indraindray ny teniny amin'izao maraina izao ary miarahaba anao isa tokantrano tsirairay avy ihany koa ary mirarisoanao hitombo fitiavana, hitombo fifaliana ary hitombo finoana amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Randerantsika ny amin'ny mofinainan'io ary dia vavakisika. Ny tomban'Andriamanitra dia iray miara-poratsaina ianao izay mbola manome ny tombotsoa amin'izao maraina izao. Misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay mihaino izao fanarana izao ary mivavaka ary mangataka manokana ho azy ao raha eo mba hitahinao azy amin'ny fomba manokana, hankahirezinao any izy ary ihany koa hombanao tanteraka. Aminaran'i Jesosy, amen. Ireny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fisedrana ny fitiavakomana. Raina amin'ny Korintiana voalohany toko 7:7 manao hoe fa asiako mafy tenako mangana ka handivoziko fandrahona dia fanotory tamin'ny sasana azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Taoriana mibatisan'i Jesosy dia nankany hevitra izy mba alainy devoly fanahy. Niaritra nohanana mafy izy tany nandritra ny 9 herinandro teo eo, be dia be zany tsapany ny herin'ny fitiavakomana eo amin'ny maha olombelona ary teo amin'ny toerantsika dia nalaim-panahy tamin'ny fomba enjana indrindra Jesosy tamin'io lafiny io. Azo ny fandresena nefa ary vitsy ny tena mahatakatra an'izany ny herin'ny filankanina sy ny fahotan'ny fananaram-po amin'izany dia tsy mety ho takatra raha tsy amin'ny fandinihana ny faharitan'ilay fifadikanana nataon'ny mpamonjy mba handravana ny fahefan'izany. Ny tsy fahalalaony no fototry ny faharatsam-pitondran-tena rehetra fantatra. Teo amin'izay ny atombohan'ny fahasimbana indrindra ny atombohan'ny mpamonjy ny asa fanavotana. Ny tsy fahalalaony ihany koa amin'ny sakafo no mahatonga ny fahalavon'ireo ray aman-drenitsika tany ambolohan'ny tany. Hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsy vitan'ny herin'ny olombelona samy rery ny mandresy an'io fakapanahy lehibe io. Tonga teto tany Kristy hampiray ny herin'Andriamanitra amin'ny ezaka ataon'ny olombelona mba hahafahantsika ihany koa mandresy amin'ny alalan'ny hery sy ny tanjatsaina izay omeny antsika. Nihetry tokoa ilay mpanjakan'ny voninahitra nidina teto amin'ity izao tontolo izao ity. Niaritra ny hamafy ny hanohanana sy ny herin'ny fakapanahy avy amin'ny fahavalo fetsy dia fetsy mahazahoan'ny fandresena ho an'ny olombelona. Izany ny fitiavana tsy manam-paharoa noho ny amin'ny olombelona, izany fietrena lalina izany noho ny aminao sy noho ny amiko kanefa zara raha takatritsika akory ary. Tsy ny hanohanana ihany no tena namafy indrindra ny fahorian'ny mpamonjy antsika. Nitambezatra indrindra tamin'ny fanahiny ny fanamelomana vokatry ny atendan-kanina izay nitondra sy nahatonga loza lehibe teto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia tamin'ny maha olombelona azy dia sady nilanja ny vesatra mahatsiravy ny fahotana teo aminy ilay mpamonjytsika no nanohitra ny Satana tao anatin'ny fakapanahy lehibe izay mamery ny fahotan'ny olona ihany koa. Raha resin'ny olona io fakapanahy io dia handresy amin'ny lafiny rehetra ihany koa izy. Ary izany no anasana antsika aoka ho tsarotsika lalandava fa mila mahalala oniny tokoa isika. Amen. Vavakisika. Raha ilay malala tsara indrindra ampianaro izay halala oniny. Ampianaro izay hankasitraka ary atsarany koa fa any alavitra any mety misy olona tsy homan-kanina, mety misy olona tsy manam-pitafiana, mety misy olona mijaly ary takan'izany no tokony ahatsiarovanay fa tokony hizara amin'ny hafa ihany koa izay amin'izay rehetra omenao anay. Ampianaro izahay handeha tahaka ny nandehananao ary hianatra avy amin'ny traikefa izay nanananao ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.